ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fameraba antsika ny afaka malala tratra ity sabotsy farany herinandro ity sabotsy fahavalon'ny volana May. Ny boky Isaia mpaminany toko 110 no mofinaina antsika ny afaka malala. Isaia toko 110 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahavolo. Fakitsika amina ran'i Jesosy. Ary isy lofo mitsimoka eo amin'ny fototry Jese, ary isy mitrebina avy eo amin'ny fakany. Ary ny fanahin'i Jehova hitoetra ao aminy, dia ny fanahin'ny fahendrena sy fahazavan-tsaina, ny fanahin'ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana, ny fanahin'ny fahalalana sy ny fahatahorana an'i Jehova, ary ho anitra kasitrahana amin'ny fahatahorana an'i Jehova, ka tsy tsara izy araka ny hitan'ny masony, na ampiaiky araka ny reniny sofiny, fa ho tsarainy amin'ny fahamarinana ny malahelo, ary omeny rariny ny mpandefitra amin'ny tany, hamely ny tany amin'ny tsorakazony vavany izy, ary ny fofinainy molony no aminony ratsy fanahy. Fahamarinana no ho fisikinany, ary fanahy matoky no ho fehikibony, ary ny ambody ara-mitoetra amin'ny zanak'ondry, ny leoparda iaramandry amin'ny zanak'osy, ary ny zanak'omby sy ny liona, tanora sy ny omby kely mifahy raha itoerana, ary ny zazakely no iroka azy, ary ny omby vavy sy ny bera iarakomana, ny zana ny iaramandry, ary ny liona hinana amin'ny lolo tahaka ny omby. Ny zaza minono ilalao amin'ny lavaky ny vipera, ary ny zaza mitsaha minono aninjitra ny tanany eo amin'ny lavaky ny menarana, ary tsy andratra na animba eran'ny tendrombohitra masina izy. Fa ny tany hoenika ny fahalalanan'i Jehova tahaka ny naronan'ny rano sy ny fanamban'ny ranomasina. Ary amin'izany androizany ny solofon'i Jese izay tsangana no fanevany firenena, dia izy no tadiavan'ny jentilisa, ary ny fitoerany teo voninahitra. Ray masino manomasina anay amin'ny fahamarinana ny teninao, ny fahamarinana. Amen. Faminaniana mikasika any solofon'i Jese, na mikasika any Jesosy mihitsy ity faminaniana eto am-pelantanantsika ity ry afaka malala. Isaia toko 110 dia faminaniana mikasika ny avian'i Kristy, ny avian'i Jesosy, ny fiaviany. Saingy raha toa ka jerena amin'ny ara-tantara ara-baky teny zany, raha jerena teo amin'ny ara-tantara, dia tsy nisy mihitsy teto tamin'ny andron'i Jesosy ny hoe fahatanterahana ara-baky teny. Tsy nisy mihitsy tsy hita ara-baky teny, ara-baky teny tsy ny hoe ineny ny ankizy ny lalao bibilava, na ny aramonina ny zanak'ondry sy ny liona sy ny ambody, tsy nisy tanteraka ara-baky teny ireo. Nefa faminaniana ny amin'i Jesosy ty. Revako malala ny faminaniana ao amin'ny soratra masina dia misy karazany maro. Misy ny faminaniana mitodika amin'ny lasa mba hampazava ny ankehitriny. Misy ny faminaniana maminany ny hoavy, mampafantatra ny ankehitriny fa tsy kelikely ny fahatanterahany. Misy zany faminaniana efa tanteraka avokoa. Misy ny faminaniana andala-pahatanterahana, ary misy ny faminaniana tena mbola hoavy. Raha ohatra ka efa tanteraka avokoa ny faminaniana rehetra, dia tsy soratra masina. So ny soratra masina satria nilozan'ny toetrandro izy zany. Fa ny mahasoratra masina ny soratra masina ka iaina ny taranaka rehetra lasa ankehitriny ary no avy, dia ny mahatenin'Andriamanitra ka faminaniana mbola andala-pahatanterahana, na faminaniana efa tanteraka koa sy faminaniana mbola andala-pahatanterahana. Ity Isaia toko 110 ity dia faminaniana efa misy tanteraka amin'ny apahany, ary misy mbola miandry ny fahatanterahany. Dia mizara roa zany izy io. Misy ny faminaniana efa tena tanteraka tamin'ny alalan'i Jesosy, ary misy ny faminaniana ho tanteraka amin'ny alalan'i Jesosy. Zany hoe raha toa ka jerena ny fiainan'i Jesosy dia izao mizara roa. Misy le ataontsika hoe adventus sy incarné, ifandraisantsika matetika izy io. Adventus zany hoe le fahatongavan'ny tompo, incarné tonga nofo. Io ny tapany voalohany Isaia toko 110.
lay fahatongavano nofo, lay fahaterahany, lay teraka tao an-tranonomby, lay nitafo nofo hitatsika ty ambonin'ny tany dia efa misy fitateraka mitapany voalohany am'ty faminaniny ty zany io teneniny manao hoe ny fanahy ny Jehova itoetra ao aminy de fanahy ny fahazavan-tsaina, fanahy ny fanoloran-tsaina, fanahy ny fahatahorana, efa tanteraka zany, efa tanteraka tao anatin'ilay ady vontosy ny karne zany hoe tamin'ny tonga nofotra ty ambonin'ny tany Jesoa de efa nandray an'izay. Fa izao ny fiavian'ny tompo fanondroany ady vontosy ny gloria zany hoe iverina amin'ny voninahitra ny tompo dia hitranga indray ty tapany faharoa ty zany hoe amin'ny fahatongavan'ny tompo fanondroany dia izao Jerosalema vaovao, fahariana vaovao, fahariana tsisy fifandonana, fahariana tsisy mpifahavalo, fahariana tsisy korontana. Levako malala ity faminanina eto ampiaratanantsika ity zany Isaia 1:20 de faminanina mampitodika atsika ao amin'i Jesoa amin'ny ankehitriny ary mampitodika atsika koa ao amin'i Jesoa miandry ny fiainana ho avy. Raha ohatra ka ny fiainana ankehitriny ihany no zava-dehibe tsy indriny ny faminanina de mety ho variana amin'ity fiainana mandalo ty itsika. Fa ataon'ny tompo koa isika atsiaro ny fiainana ho avy na ny mandrakizay hovatanana hoe endrika manahoana moa lay fiainana ho avy, mampatsiaro aniran'ny fifoazan'izay le hoe andeha lalana volamena. Dia raha tsy mitodika amin'izay fiainana ho avy zay isika de mety ho bana ny fangiry firiana eto ambonin'ny tany, mety lay fangiry firiana eto ambonin'ny tany no mety mibana ny saitsika na ny fotsika. Afaka malala eto zany saia-paminany de mitaona antsika hibanjina an Jesoa ary izay Jesoa banjinitsika izay banjinina amin'ny finoana ary rehefa banjinina amin'ny finoana de manjary fiainana de tonga fiainantsika ny fiainan'i Jesoa. Ndehantsika isitona lafin-javatra 2-3 ao anatin'ity Isaia 1:20 ty amin'ny fitaomany saia-paminany atsika hibanjina n'ilay Jesoa ny tafinofo efa tonga teo amintsika ary hibanjina kosa lay Jesoa Kristy izay mbola ho avy eny amin'ny raha ho an-lanitra hitsara ny velona sy ny maty ary tsy hanapahataperana ny fanjakana ny fainankim-ponotsika. Zavatra voalohany zay ampianarin'ny saia-paminany atsika de zao ny fananantsika an Jesoa zany de mahatonga ny fananantsika ny fanahy masina. Ny fanahy masina tsy tonga ho azy ao anatin'ny olona fa ny fanahy masina dia tonga ao anatin'ny olona amin'ny alalan'ny finoana an Jesoa. Ny fanahy masina de tsy misaraka amin'ny finoanan Jesoa. Ny finoan'Andriamanitra ray iny mazava fa ny fanahy masina de ateraky ny finoantsika an Jesoa zay maty sy ny soloantsika. Ny fanekem-pinoana nikeanina de manazava amintsika manao hoe ny fanahy masina de nivoaka avy tamin'ny ray sy ny zanaka. Zany hoe ny fanahy masina de nivoaka tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny finoantsika an Jesoa no andraisantsika ny fanahy masina izay tsy fampisarahana ny finoanan Jesoa sy ny fandraisana ny fanahy masina zay de tsy indriny saia-paminany eto. Tsy misy olona zany miteny manao hoe za mino an Jesoa nefa tsy manana ny fanahy masina ary tsy misy olona manana ny fanahy masina kanefa mandà an Jesoa ho tompo sy ho mpamonjy. Voalohany zany zay levako malala hoe ny itsika de manana ny fanan'Andriamanitra ary manana ny fanan'Andriamanitra itsika satria nandray zany tamin'ny alalan'ny finoana ny famelan-keloka nataon'i Jesoa. Mety ho tsotro zany fanazavana zany fa ny akony zany eo amin'ny finoana de zava-dehibe mihitsy
misy mieritreritra manao hoe tsy mbola mahana ny fanamasina ianao satria ianao tsy miteny am'teny tsy fantatra, tsy mahana ny fanamasina ianao satria ianao tsy manao zava-mahagaga, tsy mahana ny fanamasina ianao satria ianao tsy fantatro zay mety ho hitany andavanandrom-piarahamonina eny, tsy manasitrana, tsy riavako malala, tsy zany ny zava-dehibe. Misy olona mahana fanamasina omen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana n'izany, tsy adikevitra zany, zany koa tsy diso koa ny hoe misy olona mahana fanamasina de afaka miteny am'teny tsy fantatra, afaka manasitrana, afaka isan-karazany, tsy diso zany. Fa ny anaovana règle 2-3 manao hoe zay manana ny fanamasina de miteny am'teny tsy fantatra, zay tsy miteny am'teny tsy fantatra de tsy manana ny fanamasina, zay manana ny fanamasina de manao fahagagana, zay tsy manao fahagagana de tsy manana ny fanamasina. Diso. Tsy azo anaovana règle 2-3 ohatr' zany ny finoana. Any amin'ny fikajiana any amin'ny velaran-tany zany na any amin'ny fiainana andavanandro, fa ny fiainam-panahy tsisy règle 2-3. Fa rehefa mino an' Jesosy tompo sy mpamonjy ianao de mifamatotra amin'io, omen'ny tompo anao ny fanamasina. Ny asan'ny fanamasina amin'izay no samy manany azy. Ny asan'ny fanamasina amiko na ny asa mpanaovy ny fanamasina tsy voatery ho asa mpanaovy ny fanamasina anao, de aza tsaraina ho tsy mahana fanamasina ny namanao, satria zay nampanaovina anao hafa arakaraka ny zay nomena anao, ary zay nomena kosa hafa. Io zao de teneniny tsara mihitsy fa misy ny fanahy ny fahendrena. Asan'ny fanamasina de zao fahendrena, fahazavantsaina, faherezana, fahatahorana ny Jehova sy ny sisa rehetra. De samy manana zay endrika iseho ny asan'ny fanamasina avy isika rehetra. Raha ohatra ka mitovy daholo ny asa-panaovy ny fanamasina atsika de inona olona anankiray ihany tsika de atao inona? Fa nataon'Andriamanitra samy hafa ny asan'ny fanamasina amintsika rehetra mba samy hifampila amin'ny fanomezam-pahasoavantsika avy isika. Ny zava-dehibe zany de izao, ny finoanan'i Jesosy mandray mahatonga antsika mandray ny fanamasina, de ny asan'ny fanamasina miteraka voa isan-karazany. Zay ny voalohany. Ny tiany Isaia mpaminany zany ohatsy antsika de izao, ny inoantsika an'i Jesosy ka hatonga antsika handray ny fanamasina, ka hamoaza antsika voa isan-karazany arakaraka ny talenta, arakarak'izay ilainy ny tompo azy. Tsy tsika ny mamaritra hoe za ataovy an'ity, za ataovy an'ity. Fa ny fanamasina manao hoe ianao atao an'izao ny fanomezam-pahasoavanao. Fa ny faharoa zay tian'ny tompo antsika, tsika le avako malala de izao, rehefa hotsika manao hoe ny fifamantoran'ny finoanan'i Jesosy sy ny fandraisana ny fanamasina. Fa ny faharoa de izao, ny fifamantoran'ny fanamasina indray, ny fifamantoran'ny fanamasina indray amin'ny fiarahamonina. Zany hoe io fanamasina io zay lay rehefa raisinao de mitoetra ao anatinao de manova ny fiarahamonina misy ianao, manova ny fifandraisan'ny mpiarahamonina. Za zany rehefa nandray an'i Jesosy, enao nandray an'i Jesosy, isika mahana ny fanamasina, fanahy ray ihany no amiko sy ny ao aminao. De izao ny vokatra kosa asehon'ilay fanamasina de samy manany azy. Fa izao ny toetra iombonan'ilay asantsika, asan'ny fanamasina, mety ho samy hafa ny asan'ny fanamasina arakaraka fanomezam-pahasoavana. Fa izao ny toetra iombonan'ilay fanamasina, ny vokatra iombonan'ilay asan'ilay fanamasina de izao mampisy fiadanana, mampisy filaminana, mandrava fanoherana, mandrava korontana, mampisy endrika. Zay daholo ny dikan'ilay tapany faharoa amin'ilay faminaniana teo, lay faminaniana amin'ilay adventus in gloria, lay ho avy kanefa hita sahady amin'ny ankehitriny, de zay le manao hoe io lay fiadanana, io le fiadanana fa miharihary, io le fifaliana fa miharihary. Ny asan'ny fanamasina zany riavako malala de izao, samy manana ny fanamasina tsika rehetra, mipino, tsy mifampitsara izy, mifamino izy. Fa izao marika amantaranao azy de ity, tsy fanahy ny fandravahana izy.
tsy fifaninana izy, tsy mpifaninana mihitsy eto na de reo zay mpifaninana aza ny ambodisy ny zanak'ondry mifaninana ange zany, mifamono ange zany, ny omby vavy sy ny bera. Fa ny tiany tenenina de zao manao hoe ny fanahy masina rehefa miasa ao anatin'ny fiarahamonina de izao rava la endriky ny fifaninanana, tsy misy tsony le hoe ianina sy anina mpifaninana, ianina sy anina, ianina de adversaire-ndraha anina, zay nazahoanareo azy angambany zay teny vary amin'anana zay, ianina de adversaire-ndraha anina, tsisy mpifahavalo. Zay ny asan'ny fanahy masina. Raha ohatra zany ka tena miasa ao anatin'ny fiangonana ny fanahin'Andriamanitra, miasa ao anatin'ny mpino ny fanahin'Andriamanitra, de tsisy mpino mpifahavalo, tsy misy mpino mifaninana aminama, samy manana ny anjarany avy izy, ary tsapanao zay fetanany zay. Izay efa manomboka iainana, zay efa manomboka iainany mpino de nety, fa tsy miteny ny mpino manao hoe any an-danitra kosa aloha zany, fa raha eto ambonin'ny tany mbola nofony eto de zao mbola adversaire-ko foana anao, ninona lazainao, mbola ady vay ianao sanatria zany rarena dao ny mpino hoe asa any an-danitra any misy an'izany, fa ty mbola efa manomboka iainana zany amin'ny ady nitosiny gloriary, fa miverina eo amin'ny tonga ny tompo de miaina ao anatin'ny Jerosalema vaovao tsika de tanteraka raha-baky teny zany. Fa izao manomboka iainana ao anatin'ny fiangonana sy mipino zany re avako malala. No tsika hoe ny asan'ny devoly de izao mandrangitra, mahafinaritra ny devoly mihitsy mandrangitra, de mampifanandrina ny olona, de mampifaninana ny olona, de mifampialina ny olona, de rehefa mifampialina sy mifaninana ny olona de mezakazaka any amin'ny gain ny olona, de mezakazaka any amin'ny hoe mba tonga ao amonino anao tsara ho anao, de tsy maintsy ho tia irinitra trariko sy ny sisa rehetra. Iza no mibitaka amin'izany? Lay ratsy. Ny tiany ny tompo rehefa komalala ho tsain'ny mpino de zao ny fanahy masina rehefa ao anatintsika de fanahy ny fiadanana izy, fanahy ny filaminana izy, tonga fiainam-piarahamonina anao terany. Ny fanomezam-pahasoavana ny men'Andriamanitra anao tsy fanomezam-pahasoavana mahatonga korotana. Raha ohatra ka hoe misy fiainan'olona milamina tsara, fiainam-piangonana milamina tsara, mirindra tsara, de reo olona reo matondrindra tsara, nandritry ny 20 taona, 50 taona, 100 taona, nitoro fitiavan'Andriamanitra, nizara, nanome inona teto ambonin'ny tany, nijoro vavolombelona io fiangonana io, ilay fikambanana io, ilay fianakaviana io, rehefa tonga avany misy olona anankiray tena za manana fanahy masina. De rehefa tonga manana fanahy masina izy de mikorotana indray le olona efa milamina be de aza lazainy ny asan'ny fanahy masina zany, fa tsy asan'ny fanahy masina zany. Fanahy masina tsy manakorotana zay efa milamina. Fa ny fanahy masina mandamina ny efa mandamina, mba hitombo, mahatonga fitombona ny fanahy masina, fa tsy mahatonga fandravana. Eny tokoa mety misy zavatra ho ahitsy, mety misy zavatra amboarina amin'ny fanahy masina, fa tsy mandrava ny asan'Andriamanitra ny fanahy masina. Ny asan'Andriamanitra tsy mandrava ny asan'Andriamanitra, fa mandrava ny asan'Andriamanitra de ny fanahy ratsy. Rehefa misy fifankatiavanao nandritry ny 5 taona, misy fifaliana tao nandritry ny 5 taona, de tonga avany misy mitereo zany tarihin'ny fanahy masina de zao ny atao de ravany indray le asan'Andriamanitra. Asan'Andriamanitra nandritry ny 5 taona koravan'ny fanahy masina teoriana indray diso zany. Fa ny fanahy masina tsy mandrava ny asan'ny fanahy masina. Ny fanahy masina tsy mandrava ny fanomezam-pahasoavana ny men'Andriamanitra ny fiangonana na ny men'Andriamanitra ny hafa. Ny fanahy masina tsy mampifandona, ny fanahy masina tsy mampifaninana, fa ny fanahy masina aza mampiavana ny miady. Io teneniny io. Mampiavana ny miady. Ireo zay tena mpifandramatra azy, zay tena mpifahavalo azy, ampiavan'ny fanahy masina. Fa tsy hoe ny olona miavana indray no ampidin'ny fanahy masina. Satria nisy olona sanatria, engale tsisy an'izany. Hoe misy olona miteny hoe za manana fanahy masina de lasa miady indray lay zavatra efa mba nilamindamina teo ohatra. Ny ampahafantariny Isaia ampaminany atsika eto fa ny fanahy masina raisitsika amin'ny finoana ny Jesosy tompo sy mpamonjy de mitondra fiadanana, mitondra fifaliana, mitondra firindrana, mitondra toa hoe lamina manokana ao anatin'ny fiarahamonina. Fa ny farany dravako malala zay asehon'ny tompo eto, asehon'ity faminaniana momba ny solofony Jesosy ity, lay finoantsika an' Jesosy zany no zanak' Jesosy, zanak'Andriamanitra, nitafinofo tonga olombelona, ka manjary fiainana de mampitodika antsika amin'ny olona sy ny zavaboary, amin'ny olona sy ny zavaboary.
jereo tsara lay ohatra rehetra fa ny resaka resahana io olona sy ny zavaboary ity ataontsika hoe fiarovana ny tontolo iainana ity a ity fibanjinana ny tontolo iainana ity a de ndraindray isan'ny lafin-javatra adin'ny kristianina fa nefa raha tena mijery tsara ny soratra masina tsika de matetika ny ohatra raisin'ny tompo a de ohatra ao anatin'ny zavaboary ny kristianina zany de avako malala na ny mpino de tokony atsiava fa zava-dehibe a ny fijoona vavolombelona ao anatin'ny zavaboary fitandrona ny zavaboary eo de aseho ny tompo ny karazana biby isan-karazana ny lione ny ombe ny bere menarany ary ao baiboly de be dehibe zany a fantatra ny baiboly tsara mihitsy zany ny asaribidiny zavaboary ary lay fanahin'Andriamanitra zay raisitsika amin'ny alalan'ny fonan'i Kristy eto de mampitodika atsika hijery anohatra ny zavaboarin'Andriamanitra ny finoana zany mampifamatotra amin'Andriamanitra ny finoana mampifamatotra amin'ny mpiarabelona amiko zay fiaramonina fa ny finoana koa zay mibanjina an' Jesosy Kristy tompo mbola ho avy de mampifamatotra amin'ny fanajana ny tontolo iainana fanajana ny zavaboary fanajana ny asan'Andriamanitra inona teo amin'izao zavaboary zao moa nataon'ny tananao tokony namatam-bonina ianao inona teto amin'ity tanty inona ataotsika marina fa mety hoe manao tranontsika marina fa mety hoe manao fitararytsika mamboatra fiarakodia fa rendredrenge zavatra fanamboarana e transformation fanamboarana ny nataotsika tsika gany namorona ny fasika ho tonga fitaratra tsika gany namorona ny vy ho tonga fiarakodia tsika gany namorona ny hazo ho tonga fanaka fa ny hazo efa teo ny fasika efa teo ny vy efa tao fa namboatra ny nataotsika de tokony mitandriny tsika zany tsika zany tsy pahary fa mpitantana de eto soratra masina ravako malala ny fanahy masina de fanahy endry fanahan'Andriamanitra ary raha fanahan'Andriamanitra ny ao anatiny de tsy manimba ny asan'Andriamanitra raha ohatra ka tariny fanahy masina ny mpindry avako malala de tokony hitantana pahendrena ity zavatra nomen'Andriamanitra eto ambonin'ny tany ity hitantana pahendrena ity tontolo iainantsika ity mezakazaka de mezakazaka ny fahasimban'ny tontolo iainana fantatra zany de manamary-tena ny olombelona manao anka io ange lalàna ny-javaboary io isaky ny ray alina taona de miova ny tontolo iainana de misy lalàna vaovao de maka équilibre vaovao de isaky ny ray alina taona de miakatra kely ny hafanan'ny tanina midina kely sy ny sisa rehetra mety ho marina zany fa tsy manamarina mihitsy ny tsy fanajan'ny olombelona sy ny fanimban'ny olombelona ny tontolo iainana reo zavaboary be dehibe zay voataniso reo raha tsy mitandrina de tsy ho fantatry ny taranaka ekena fa misy lalana ny zavaboary averan'Andriamanitra tsy tsika mihitsy namon'ny dinosaure fa ringana izy noho ny fitsangany zavatra eto ambonin'ny tany de mety misy zany fa misy tena simba noho ny fahotan'ny olombelona noho ny fitiavan-tenan'ny olombelona noho ny fieremana cupidité hoana no miteny frantsay ao anatin'ny olombelona tsy mety afa-po ny olombelona anka tiany olombelona ho ny tano hitoerany samyrery bahanany samyrery de miataka ny zavaboary hafan'Andriamanitra ary na de ny fakony olombelona aza ariny any anaty ranomasina afako malala ny fanahy masina zay raisitsika tamin'ny alalan'ny finoana ny Kristy Jesosy avy amin'ilay solofony Jesosy hitoerany fanahy masina ka andraisantsika ny fanahy masina amin'ny alalan'ny finoana azy de fanahy mahatonga atsika tsy mitandrina ny tenantsika ihany mitandrina ny hafa fa mitandrina koa ny asan'Andriamanitra rehetra
ny zava-boarin'andriamanitra ny fanahy masina mahatonga antsika afaka mitandrina ny asan'andriamanitra betsaka ny as'andriamanitra ny avako malalo da ho areritreeritra da ho andiny tena da ho amantatra ny voalohany de zao asa manaikizonokizonina zany aloha manao hoe anao tsy manafanahy masina manafanahy masina ianao miniko de aza manao hoe za tsy manana fanomezam-pahasoavana manana fanomezam-pahasoavana ianao mety tsy nanao mety tsy manana le fanomezam-pahasoavana mety ho malaza be mety tonga mpitory-tena na tahaka zany tsy voatery zany fa ianao manam-pitiavana koa Paoly manao iny Galatiana 5:5 ny asan'ny fanahy masina voalohany anatin'ny olona de izy manam-pitiavana ianao manam-pitiavana koa ianao mahafoy ianao mahana fo mitsetra de volo ve de anana fo mitsetra de volo ve de ay any me zavatra mpangaratra sy tsy olala no arany tompoazany satana zany ianao mahafoy ianao manolotra ny fanahy masina ny mahatonga an'izany fa za mieritreritra mihitsy fa ka za tsy manana ny mahafoy ianao manam-pitiavana ianao manana fahalemem-panahy ianao tia namana ianao asan'ny fanahy masina atao zany rehetra zany fa zao ny avako malala de andiny tena ny voalohany mety ho vita e tompo voatandroko tsara kosa ny tenako a ny faharoa mety ho vita za tompo de efa mbandeha nitaiza tsara ny angonako nitaiza tsara za mba efa mba niezaka miainana zany za tsy mpanakorotana mihitsy eo ampiasanao a za mandefitra rehefa eo ampiasanao aleoko aza mangina aleoko aza tsy mamaly mihitsy a za Jesosy efa tena miezaka mihitsy a Jesosy tena aleoko mandefitra fa efa mba mitandrina tsy za Jesosy efa tsy olana mihitsy a miezaka mba vahaolana Jesosy efa tokony hiteny fa aleoko tsy mamaly mihitsy zay faharoa fa le fahatelo ahoana manahoana le tontolo iainana manahoana le tanànatsika manahoana le tanin-drazantsika manahoana le manodidina anao manahoana le tany men'Andriamanitra manahoana ny fikajiano ny manodidina anao de ngamba itsika le tompo ity loto nataoko hoe ity zavatra nataoko hoe ity tsy fitandremako hoe ity fanombako ny zavatra nataonao hoe de andray bebaka fanahy masina ravako malala fanahy ny fahindrena ndeha angataka zany fanahy masina zany hiasa mahery ao anatin'ny fiarahamonina hanana ny fiarahamonina fahindrena ka anana ny fahatahorana sy fanajana an'Andriamanitra sy ny asan'Andriamanitra ivavakisika tompo misaotra anao zahay fa noho ianao Jesosy nahafantaranay an'Andriamanitra ray noho ny aminao no mahatonga anay akaiky an'Andriamanitra ray ary noho ny aminao Jesosy koa no mahatonga ny fanahinao masina ty anatinay noho ny aminao Jesosy no mahatonga an'Andriamanitra ray ahafantatra anay raha tsy teo ianao tonga nofona monjy anay tsy fantatra Andriamanitra ray ny mahazo anay ny herifirinay saingy tonga ianao de nampitoetra ny fanahinao ty anatinay de manam-pifandraisana aminao Andriamanitra ray zanaka fanahy masina izahay tompo misaotre no ny amin'ny fitiavanao misaotre fa zanaka izahay ary manana ny fanahinao ty anatinay ataovy miasa betsaka ty anatinay ary ny fanahinao masina tompo anananay fahindrena ahatsiarovanay fa tena ilainao ny fiainanay na de bitika sy tsy nitsinina azy ilainao sarobidy eo masonao amin'ny alalanay no ahavokarany fanahinao tompo ataovy mba havokatra betsaka aminay ny fanahinao ka mitondra fifaliana sy fiasana ho pelatananao zahay mivavaka izay tompo ny fanahinao masina de mahatonga anay manova ny fiarahamonina mahatonga ny fiarahamonina ho milamina ho mirindra manahaka ny fifandraisanao Andriamanitra ray zanaka fanahy masina de ampianaro ray tompo tehirizo ny fanahinao masina zahay mba hatsiaro fa filaminana no asan'ny fanahinao tsy ady no asan'ny fanahinao tsy korontana ny asan'ny fanahinao tsy fandravana ny fanahinao fa fanasitranana
fihavanana fandeferana tompo tario amin'ny fanahinao masina trano zay mba hijery sy hitandrina ny asa ny tananao na nahirana anao ny nanaovanao izao tontolo zao fotoana lava nanaovanao zao tontolo zao de ampianary zay tompo hitandrina ny asa ny tananao tsy mpanimba fa mpamboatra mpitahiry mpikarakara mamindrafo aminay tompo raha mandoto zahay tsy mahatsiaro teny zahay tia teny zahay sy mba hanay ny asa ny tananao mamindrafo aminay azany indrindra tompo mahatonga zao fahavoazana niseho amin'ny endrika maro isan-karazany eto amin'ity tany ity zao ny tsy fanajana ny lamina napetraka ao tamin'ny fahatsaran'ny fitantanana ny zavaboary fa na io avaozy zahay avaozy ny fonay ary meteza hitarika anay ho mpitantana endry amin'ny anaranao Jesosy amen.